Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valina tsakafo efa nialina. Mbola ao anatin'ny Alliance 92 sika mifandaharana oaisika. Franck Ramarson, manao any ianao? Manao no Priskary marina tokoa le lohaten'ny fandarana oaisika. Raha mahita ny zava miseho dia mifantany ariko no apezaka koa ny ao an'ny mpieno hoe anizany marina satria samy manao valantsezaka mpanao gazety daholo zao, na ny civil na ny mpitandro filamiana anefany nefarany toa ny fitsarana daholo ihany lasany saina rapity satria afaka mitovy daholo zany. Ny olona tsirairay amin'izao fotoana zao hoe na conférence publique azy teo moa zany nisan'ny Zakariasy teo koa zany ty manao conférence publique koa zany mpitandro filaminana sy mpampandro-tany samihafa zay fa afaka mitovy koa venja matomarika Ravalomana sy minisy ny vazo amin'ny fanitsikindrena sy natombomba azy satria hatram'izao aloha zany dia mbola tsy misy porofoko zavatra nytena efa ny tatera anaty karazana vangazety io zany. Raha mandinika fiainam-bahoaka ihany ny Franck Ramarson ary tsy miala amin'ny ozotra natomboko io mitovy aloha le lahara-pahamehana ny fanjakana sy ny vahoaka aloha zao. Raha mahita kina zany ianao zao Priska dia ohatra ny resaka fisehoana daholo natao amin'ny fanjakana zao sy manao démonstration de force aza misy ataontsika hoe manotoana ny fandehanjara ny mpitondra fanjakana zany amin'izao fotoana zao satria mety homeloka ny tribunal daholo ary moramora am'izay zany zao satria no mifampiapanga satria zao zany zao ny mpanao gazety moa zany dia efa nahita fa ny ariky ny tenen'ny namana sasany mpanao gazety ny hoe ny tenin'ireo mpitandro filaminana ave ny tenin'ireo tangalamena ave dia teny ohatrany anaty baiboly tsy maintsy inona satria misy fiatraikany zany amin'ny raha andavanandro, misy fiatraikany koa amin'ny olona tsirairay ary raha mandiky ny lalàna zay lazainy zay matominisy ny serasera hoe lalàna 90/31 dia milaza momba ny communication audiovisuelle apin'le ordonnance 92/33 izy raha tsy diso ako dia raha vao mikasika izy any amin'ny audiovisuel raha vao mikasika fotsiny izy ny fiainany privén'olona mafanontonona anarana dia azo toerana tribunal. Ka zao zany zao tsika satria ny fanjakana ihany manjary naranga lalàna na dia lalàna tokony mafana azy dia ataoko angamba fa manjary ny vahoaka zany zao mitazana ny zavatra miseho kanefa ny koa disy fanantenana satria tsy misy mirara zay fiainan'le vahoaka isan'andro zay mitolona antrano mitolona amin'ny fahitana asy isan'andro mitolona hoanina isan'andro ary koa hoe ahoana no tiany hoe ampisamvatra ny mpiara-monina aminy sy mpiara-belona aminy amin'izao crise économique zay hitantsika fa nahiran-tany ary dia mahamahifa mihitsy. Zay nge mampatonga nanametraka le fantaniana Franck Ramarson hoe tondra ve mijery an'le vahoaka ve miaino an'le mpitondra aloha zao raha zany zao ny ainana sy zay ny zava-misy samy varinina amin'izay ataony tsirairay fotsiny dia samy makao azy. Voalohany aloha ngamba dia tokony fa le vahoaka tsy dia miraharaha loatra amin'izany resaka conférence de presse, tsy dia miraharaha loatra amin'izany hoe sensationnel zany zao. Ny azy dia ny hoe aiza le fanofana zay nampanantena anazy zany telo taona lasa satria lazainy izy fa hoe ny fiainana tamin'ny andron'ny Andriamatora Valomana dia anarchie, dictature. Ny ataontsika hoe tsisy fiantraikany tamin'ny vahoaka le ataontsika hoe arkarena ny sondrotra ka ny hoe tsy ny anatin'ny volaniny tsy hitany akory aiza an'izay hoe ataontsika hoe fiantraikana zay. Izay mbola hitan'ny vahoaka amin'izao fotoana zao vao maika ary mangiry firy no zavatra nitranga telo taona lasa zay zava-misy ka zay ny tadavin'ny vahoaka hoe zavatra hitantsika angamba amin'izao Priska dia ny hoe fifidiarana ary asio ataontsika hoe apaisement izy ny teny frantsay nefa ny raha zao ataontsika hoe attitude ny ataon'ny mpitondra zao dia tsy tonga amin'izany mihitsy sika amin'izao fotoana zao ary ny zavatra mangaraka izy ame dia ny hoe le fanjakitana isan-karazany nao na pourquoi
andro fandrankitana eo amin'ny ataontsika hoe samy profession hoe izany marina hitanao tsara zao fa ny hoe nisy zao tany université hoe tsy fanajana lalàna satria ny franchise universitaire zao dia nikaniny tao amin'ny université hoe maninona no dikadikaina le franchise universitaire. Nisy koa zao adiny ataontsika hoe pénitentiaire sy ny gendarme pénitentiaire Filamina sy ny faramo iny tamin'ny hoe azo fahafahana vonjimaiky le mpitandro Filamina io any fahafambaraka razo teo amin'ny corps conférence de presse hitanao tsara fa lasa mivadika lopo antsasany le satria ny asany mihitsy zany natao hoe mamiantsaka izany hoe manentikendrika olona miasany mifonja hoe anareo indray mamoaka ny kata mba isina sécurité ohatran'izany koa zany ny tsimo toy amin'ny Amnesty International sy mpanao politika sasany mpitandro Filamina dia io mamoaka ataontsika hoe fanazavana zay mahagaga ihany satria mbola 3 taona 4 taona 5 taona teorina aza hoe dia ndray matoa marika ravalomahana foana no ataontsika hoe fosotra amin'ity firenena ity zany zavatra mahagaga ihany hoe no izy no le ministre hoe sasany koa anatin'ilay fanaovana conférence de presse na misehatriny io na misehatriny fiompiana hoe na milanaovana autorisation zany hoe le madame lazaina tao zany anefa tamin'ny 2011 raha tsy diso tombola zany andriamatoa par fotralaza zany no ministre ny élevage namoaka l'autorisation d'exportation zay ny terrain azy satria zay koa manao diny reflexion mpitandro Filamina terrain ny tany ambony sy ministre ary fa tsy tonketina anara fa raha miteny an'izay dia fa samy malala taola zay malala ny dossier izy reo zay ataontsika ahoana zany no sahany milaza hoe le autorisation mena talohan'ny nisy ny tondrozotra no ataontsika hoe natonga le fongotsiny miendreny le autorisation zany no azona anendrikendrena le olona nandiby an'le ministre io zany hoe ataoko angamba fa zay le ataontsika hoe accusation gratuite ka eo zany ohatrany hoe nefa zany tantaraina eran'ny gazety rehetra zany zao natao la une natao zao dia ahoana conférence de presse ka dia ahoana zany raha pirinao zany ndray matao marika ravalomahana sy raha matao antaran'andriamantanto numéro gazety zay fotsiny mba fantanina hoe zay le antaiko hoe anizany marina satria eo zany nefa fisarasa tsy mampandroso mihitsy aloha zany ho any amin'le fifidianana na sy lay fa ialana amin'le crise nge zany rehetrarehetra zany nanao inona tsika aloha fa eo foana ka so dia lasa prétexte fotsiny zany emorana an'le fifidianana na fifidianana zavatra misy zany fa zao fotsiny aloha na ninona lazaina eto amin'ny vahoaka ninona zay mizava misy dia hoan'ny vahoaka hoan'ny mpanao gazety hoan'ny sarabamben'olona dia mbola tsy vita le atao hoe opération tanjoka ary mbola hatram'izao aloha satria zay nandrain'ny olona azo hoe remenabila satria dia anjaranao pesikano miteny amin'ny androandroany azo io satria azo fa aza manao conférence atao nen'olona aloha atao hoe azo io satria citoyen dia ho anay zany ko dia ny hoe aza dia manao conférence de presse ngeza be satria nareo manao enquête officier de police judiciaire nareo tsy anjarany gendarme mihitsy manao ataontsika hoe conférence de presse mombana affaire ohatrany io zany opération ohatrany reo satria opération izy zany dia meky fa opération de sécurisation tsy tokony isy mordome moa zany araky ny teniny isan'andro fa dia ny hoe ahoana fa dia mbola mpanaovana enquête mbola mpanaovana fisamborana dia efa mandeha conférence de presse zany hoe tokony ao zany fa tsy ho azo mihitsy le remenabila raha am'izay zavatra zay mijerena fa kosa raha ohatra tena anatina tandalany Madagasikara procureur no tokony manao conférence de presse fa tsy ny gendarme zay ny eo anivon'ny fanjakana eo anivon'ny zareo mpitandro filaminana ihany keo fa etsy andaniny dia miezaka trano na iny kidona na iny kiatra miezaka foana ny mpandrara ary tena mazava tsara mihitsy hoe ny 20 isanjato ny akora iasana dia afarana avy any endasy ka zao no mampatonga ny vidinentana vita malagasy eto nandritra zay fotoana zay ve ho taritina hatramin'ny 5 taona indray zay zavatra anankiray zay mba ho atao sakany fa tsisy mieritreritra ve ahoana inona ny lalàna inona ny afaka atao sa variana any amin'ny politika foana tsika zay mahatonga an'le firina tsy mandeha satria zao tsy misy fandrindrana ao ny eo amin'ny lafiny hoe misy atsika hoe lien hoy zany zareo ny atao croissance économique sy ny déficit
politique publique ary koa ny fisoapanjakana croissance rigueur sy ny ataontsika hoe tête ny zava-misy amin'izao fotoana izao tsy misy mihitsy ny ataontsika hoe fitombony ari-karena raha tsy miasa ny entreprise raha tsy mihodina ny économie izy mampidina ny économie dia ny secteur privé ary tsy mihodina ny secteur privé raha tsy misy koa nefany tosika ny fanjakana avy amin'ireo investissement public izay misy zay natoko anao hoe raha ohatra manko misy ny croissance économique dia hitanao mihitsy zany ny ataontsika hoe miasa ny entreprise privée misy ny asa amin'izay zany ary koa afaka mikonsome nozy ny olona le vita malagasy ohatra entreprise malagasy manao azy indrindra mipetaka eto ary indrindra koa dia misy ny TVA mitombo zany ny etra mihitsy zay zany dia afaka manao social isika zay mahatonga le problème mitranga amin'izao fotoana izao hoe misy dysfonctionnement zany l'économie sy le politique volam-panjakana volam-bahoaka mamela azy ny salaire ny fonctionnaire natao volam-panjakana misy le dépense publique zany hoe avy minetra ny vahoaka no mamela azy ary zay indrindra no tenenina eto hoe nefa ny tsy afaka mivelona le vahoaka raha tsy mandeha koa ny toekarena zany hoe miasa ny entreprise privée amin'ny lafiny ohatran'izay zany no ataoko anao hoe mahafinaritra mahita misy salon de l'industrie tao nisan'le hoe salon de l'habitat anefa ny elingelely le vaovao politique elingelely ataontsika hoe le fangramarsona tonga dia tapako ianao eto satria ho an'olona zao hoe fa leo an'ilay zavatra mandeha sy honhony ny olona zao zavatra miramira na zavatra nafinaritra zay zao sisany nantenain'olona anisan'izany ro sehatra maro zay mipotra ro ary misy ezaka be misy ataon'le malagasy militsy fa maninona ary ro leo amin'ny tompona andraikitra amin'ro sehatra ro tsy mba mametosika sa voakan'ilay politika foana ve sa teanao fa tsy afa manoatra ny zavatra tokony izy dia tokony misy politique économique kapobe programme misy isataona ary zany tokony hitatahatra ny ataontsika hoe tedi-bolam-panjakana ny zava-misy igny dia tsisy manasava le tedi-bolam-panjakana aizao izy zao ny objectif dia hoe raha ny hoe taux de croissance zany dia hoe ro faingo 8% erany Afrique nefany dia dikan'izany misy zavatra faharoa dia manao politique d'austérité dikan'izany dia hoe ahena ny dépense publique zany hoe misy zany sehatra tokony haina zany ny fandaniam-bola kanefa mivy koa ianao afaka ampiana ny fandaniam-bolam-panjakana momba ny infrastructure fanaovana lalana momba ny ataontsika hoe fahasalamana fanabeazana aménagement territoire urbanisation manaraka zany koa nefany etsy-andany ny volam-panjakana dia tsy maintsy finansier ataontsika toy CNAPS cotisation sociale satria any mandeha ny vola amin'ny CNAPS fa tsy maharaka ny cotisation sociale amin'ny entreprise ka izay ny teneniko anao tao hoe tsy mana visibilité amina politique économique zay no mahatonga ny ty fireneny ty ao anaty crise foana zany hoe tsy mahay mitondra le mpitondra raha am'izao jerentsika azy satria tsy manao le zavatra hafa ny mahamaika azy fa tsy ampiodina ny toekarena tsy ampiodina dia raha vao miodina ny toekarena manko hoe dia mazava ho azy fa mandeha ho azy ny social fa mialokaloka ao aorinany lazaina foana tsy misy fanampiana no irayanina natonga an'izao raizay faharoa ny investisseur étranger zany hoe mpanambola vahiny zay tokony alaina ataontsika hoe partenaire malagasy tsy mety makaty fa tsy stable tsy misy stabilité politique zany zavatra rehetrarehetra zany nefany azo alamina ao anatina tontolo environnement zany sain et ozy ny teny frantsay ary atoko ngama fa raha ohatra hoa gouverner sy prévoir nakandraikitra daholo ny tsirairay na dia totsika lazain'olo fanonganam-panjakana azy le tamin'ny mars 2009 satria tamin'izany dia efa nandeha hoe fanovana no ilaina zao tsy natao zay satria ny zavatra hafa no namaika ny sasany dia zao manjary resaka ressusany renombre radio resaka kolokolo resaka hoe tsy ampy budget resaka malaso resaka zao insécurité dia tsy hita tablao le secteur privé ao anatin'izany fa tafitso anatin'le ataontsika hoe vovon'le mpanao politique zay tsy mikatsaka fa tsy ataontsika hoe angaro-posany secteur privé Frank Marsona manahoana moa zany solo to ampianarany université am'izao izy mbola sarotra dia sarotra satria na ny bourse azy mbola ray volana mbola ray volana zany nomena azy ny bourse dia atsoatsy hoe omena ny ambony 10 volana afaka ray volana tapitra ny ana universitaire dia ahoana zany
efa-bolana manaraka. Izay ila tokony ao tia fsehofseho satria tsisy politika mirindra ao anatin'ny fanjakana na ny présidence na ny primature na ny gouvernementa dia aveo mody mibaiko fotsiny amin'ny fanaovana communiqué hoe zao no lazain'ny filohan'ny teteza mihitsy zao anefa fantatro zao tsisy anaraka mihitsy zany akory oaisitsika Franck Emerson engane misy lalana mazava tsara ho any amin'ny fifidianana ary kio zany ao anatin'ny fitonena tanteraka. Fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valolatsakafo efa ny alina.